ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmeraba antsika riavako malala tratrity zoma fahafolo ny volana jona ity ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny bokyny nomeritoko faraika ambin'ny folo nomeritoko faraika ambin'ny folo ny andiny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahadimy amby roapolo nomeritoko faraika ambin'ny folo ny andiny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahadimy amby roapolo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: manangona fitopolahy amin'ny olon'ny Israely io ety amiko, dia izay fantatrao holo olona amin'ny fireneny sy mpifehy azy, ary eto miaraka aminao ao amin'ny tranon'ilay fihaonanisy. Dia hidina ka hiteny aminao eo, ary izaho aka amin'ny fanahy izay ao aminao ka hametraka izany ao amin'ireo. Ary hiara-mitondra ity fireneny ity aminao ireo fa tsy anao irery intsony no hitondra azy. Koa lazao amin'ny olona hoe manamasina ny tenanareo amin'ny apitso, dia hihinan-kena ianareo, fa nitomany teo anatrehan'i Jehovah ianareo ka nanao hoe enganeka isan'ny mihena ho aninay. Fa soa no hitany tany Egipta, dia omen'i Jehovah hena ianareo ka hoaninareo. Tsy indray andro no hihinananareo, na indroa andro, na iadimina, na afilona, na roapolo andro azy, fa hatramin'ny iray volana mipaka, dia mandra-pivoaka ny amin'ny vavoronareo ka harikoriko anareo satria nilavinareo Jehovah izay eo aminareo ka nitomany teo anatrehany ahoana na hoe nahoana reno nivoaka avy tany Egipta izahay. Dia hoy Mosesy: ny olona izay toerako dia lehilahy eniny izay mahalỳ lalana, ary hoy ianao, omeko eny izy mba hoaniny mandritra ny ray volana. Mondry amanosy omby va no vonoina ho amin'ny avoky azy? Sa ny hazan-drano rehetra ao amin'ny ranomasina no angononao azy avoky azy? Dia hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: ny avoy va ny tanan'i Jehovah? Dia ho hitanao na ho tanteraka aminao ny teniko na tsy. Dia nivoaka Mosesy ka nilaza ny tenin'i Jehovah tamin'ny olona, dia nanangona fitopolahy tamin'ny olon'ny fireneny izy ka nampitoetra azy manodidina ny tranon'ilay. Ary nidina teo amin'ny rahon'i Jehovah ka niteny taminy, dia nangalany ny fanahy izay tao amin'ny Mosesy ka napetrany teo amin'ny olona fitopolahy, ary raha mbola nitoetra tao amin'ny fanahy dia naminany izy nefa tsy nanao intsony. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mosesy rehefa malala no tantaraina mibetsaka amin'ny mpitarika, mikasika ny mpitarika eo amin'ny bokin'ny Pentatioka. Nisy mpitarika roa teo anivon'ny zanak'Israely dia Mosesy sy Arona. I Arona dia nanampy an'i Mosesy teo amin'ny lafiny ara-pivavahana. Tany am-piandohana dia Mosesy ihany no azo lazaina ho nisahanareo asa roaloha reo, sady mpitarika ara-politika, ara-piarahamonina nefa koa nitondra ny didy folo nitaonany olona natoran'Andriamanitra, alalan'ny olona tamin'Andriamanitra na amin'ny aran-davanandro na tamin'ny aram-panahy. Nanampy azy kosa i Arona. Ateoriana vao niavaka reo ministera na reo ofisy nareo fanompoana roa reo, dia ny fanompoan'i Mosesy izay tonoroana nakany amin'ny lafiny ara-politika sy ara-pitantanana izay niaviany ny fanompoan'ny mpanjaka, ary ny fanompoan'ny Arona kosa izay nanampy an'i Mosesy ka nanjary toy ny fanompoan'ny mpisorona, ny tobiasin'ny mpisorona raha teo. Fa izay asehon'ity boky nomeri ity rehefa malala dia ny hoe tsy mora akory ny mitady mpiara-miasa. Tsy mora ny mitady olona afaka hiara-miasa aminao. Indrindra eo anivony izany hoe mitondra olona izany, mitondra orinasa zany, mitondra fianakaviana zany, mitondra fikambanana zany, dia tsy mora. Ary fantatr'Andriamanitra fa tsy mora akory ny mitady mpiara-miasa izay mety mitovy fomba fijery aminao na afaka miara-monina aminao, dia mandrakariva asehon'Andriamanitra mandrakariva fa miditra tsehatra izy manome mpiara-miasa. Ohatra ny fanambadiana, tsy mora zany hoe hiarako olona miara-monina mandra-pahafaty, dia
fantatr'andriamanitra fa sarotro zany dia andriamanitra mihitsy no nanolotra ny vady mba ho itoetra tsara izay le vinan'andriamanitra zay hoe mandra-pahafaty ny fanambadiana de andriamanitra nanome ny vady sahaza tsy eo amy fanambadiana ihany io ry avako ny marina fa neo amy samy piraitanindrazana koa aza tsy mory zany hoe olona miara-monina ao anatina tanindrazana anankiray ka tsy hifamono ka tsy hifanentsika ka tsy hifandratra ka tsy hifanambaka tsy hifanaratsy tsy mory zany de andriamanitra no manome ny tanindrazana andriamanitra manome mpiara-monina hitantsika ny tantarany zanak'Israely zany fa ny fahafahan'ny olona miara-monina de avy amin'andriamanitra planin'andriamanitra matora hitanindrazana ny malagasy rehetra de planin'andriamanitra zany tsisy kisendrasendry zany ary matoa napetrak'andriamanitra hiara-monina eto ny malagasy rehetra de ho vitany tsara zany miara-monina eto ka tsy hifamono eto izy na hifandratra na hifanambaka fa tokony ho afaka mifampandroso afaka miara-miaina raha ohatra ka mifanambaka ny samy malagasy dia tsy ho planin'andriamanitra mihitsy zany fa planin'ilay ratsy fa ny planin'andriamanitra de zao matoa natao no miara-monina eto amin'ny firenena ny malagasy dia vitan'ny malagasy ny miara mifampandroso na miaraka mandroso sy mifamelona araka zany tsy eo amy lafiny hoe firenena ihany zany fa teo amy lafiny fiangonana koa aza eo amy lafiny fiangonana dia tsy moramora zany hoe hiara hivavaka isanalahady tsy moramora zany hoe hiara mifampizarany manta sy ny masaka tsy moramora zany hoe hiara mitoro ny filazantsara dia mandrakariva antso ny mahafiangonana zay natao ny dikany teny hoe kaleo dikany teny hoe kaleo miantso ek kaleo eklesia dia antso fikisahana makao amin'ny manatona toerana anankiray fiombonana antso amin'ny toerana anankiray fiarahana midegan'andriamanitra ny teny hebreo hoe kal de midika hoe feo mitera feo manandratra n'andriamanitra no zany de izao antso ny mahakristianina antso ny mahapina de olona miombona antso zany no anatin'ny tsony hoe fiangonana no zany de zao mora kokoa ny miara-monina ao anatin'ny fiangonana mora ny miara-miasa ao anatin'ny fiangonana mora ny miara-mitony ny filazantsara ao anatin'ny fiangonana satria antso iray mampiombona azy tompo iray no mampiombona azy fiantsona iray ny misy azy trambe iray io lay tenenina mandrakariva am'lay tenenina hoe oikomene trano lehibe anankiray no honenana de ny fiangonana zany dia tokony ho tsy misy olana ny fifandraisany samy fiangonana raha ohatra ka manaiky izany mahatokana ny tompotompony zany ny fiangonana tsy tokony fiangonana mifanaritaka mifanaratsy mivaky raha ohatra ka tena tsapany fiangonana ny antsoina hoe oikomene trambe iray no honenana finoana iray ny arahana filazany tsara tokana notorena de zao tokony ho vitan'ny fiangonana ny miara-monina hotsika manao hoe isaky ny mila mpiara-miasa ny olona na mpiara-mionina ny olona noho ny amin'ny asan'andriamanitra de miditra tsehitra mandrakariva andriamanitra satria sarotra tsy vitany saina maha-olombelona ny mamantatra zay olona tandrify ny fiaraha-miasa na olona tandrify ny fiaraha-monina tadiavina de mandrakariva andriamanitra miditra tsehatra eto ry avako malala de Mosesy mila mpiara-miasa satria eninetsy Mosesy ny lehilahy fotsiny eninetsy de alay fisaletsaina raha lehilahy ray manambady vehivavy ray tamin'ny andro Mosesy mbola nisy nanao zany noho ny vanim-potoanany antikité mbola mitaiza andriamanitra mbola tsy tonga aty amin'ny testamenta vaovao dia mety nisy maro vady fa amin'ny ankapobeny hoe ray mivadiny lehilahy ray vehivavy ray dia efa mihoatra ny roa etsy ray tapitrisa zany ny lehilahy sy ny vehivavy raha tambatra ary ny ankizy de hoy Mosesy manao hoe vahoaka be zany mila alamina zany any anefitra tsy nisy trano tany fa lay nononenana ahoana no andaminana zany zavatra mety mora very any anatin'ny lay mety misy zavatra isan-karazany mila fandaminana zany de hoy ny tompo amy fidiany anao raha fitopololahy hiara-miasa aminao dia eo ry avako malala manangona mozy andiny fainam-pitelopolo fitopololahy eo amin'ny lolon'ny Israely eto ty amiko ry avako zay aseho ny boky nomery zany eto de zao Andriamanitra no mametraka ny fanahy mba hahatonga ny olona afaka miara-miasa ndika teny hoe
angalako ny fanahy ao aminao zay ao aminao ka apetrako aminy 5 zany hoe tsy ny zarazaraina akory le fanahy masina atao amin'ny Mosesy ka hoe zaraina 70 io zany de ny apaha 70 any amin'ny Mosesy de ny apaha 70 anankiray any amin'ny lolo anankiray hafa tsy zay loatra tsy hoe nanimbinana fa ndiketeny hoe nangalana de zao manao hoe fanahy iray ihany no ao amin'ny Mosesy sy ny ao amin'ny reto mpiara-miasa aminy ary rehefa fanahy iray ihany no ao aminy satria Andriamanitra sitrak'Andriamanitra ny ampisy fiarahamonina mafinaritra ao amin'ny zanak'Israely ny anefitra de fanahy iray ihany no ataony mitondra ilay firenena fanahy iray ihany zany ny ao amin'ny Mosesy sy ao amin'ireo olona zay hoentina de inona no hitranga hitovy ny vina na iray hevitra izy amin'ny atao hoe vina ny vision zany tsy hisy amin'ireo 70 reo zany teny manao indray hoe andao hiverina any Egypta fa ny vision ny 70 dia izay vision ny Mosesy ny vision ny Mosesy efa napetraka Andriamanitra atao Mosesy tamin'ny fanahy hatrany am-piandohana hitondra ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana no zany de tsy hisy mihitsy ao amin'ireo 70 teny hoe andao hiverina na hoe nanenina nakaty Egypta niala tany Egypta na nanenina satria namakivaky hevitra ny dikany hoe fanahy iray ihany de zao tokony ho hita ao anatin'ny mpiara-miasa raha fanahy iray ihany na ao anatin'ny mpiara-miasa raha fanahy iray ihany ao anatin'ny fiangonana de zao tokony iombonana ny vina tsy tokony hisy tsy valapandry manao hoe tsy mety zany fa zay vina iombonana izay ny mahamarika ny mahatokana ny fanahy raha ohatra ka vina iray ihany raha ohatra ka fanahy iray ihany miasa ao anatin'ny fiangonana na ao anatin'ny firenena de zao tokony miara-mibanjana ny vina tokana izy tokony miara-mibanjana vina tokana izy satria narafitr'Andriamanitra hiara-monina hiara-iasa hifankaty misy teny citation anankiray zay teny pahendrena nosoratany Antoine na nytenen'ny Antoine de Saint-Exupéry manao hoe ny olona mifankaty dia tsy olona mifampijery akory fa olona miara-mijery tanjona na vina iombonana ny olona mifankaty io izy na ny olona miara-monina na olona miara-miasa azo hitarina am'izay de tsy olona mifampijery akory fa olona miara-mijery ny tanjona iombonana na ny vina iombonana satria nahoana raha mifampijery ny olona raha la ny andro mifampijery izy dia hiafara amin'ny fifampitsikerana raha ohatra ka mifampijery izy de ny fahalemeny no hitany raha mifampijery izy de mety hifandoka fotsiny eo izy ireo raha mifampijery izy de zao ny tenany samy tenany no hitaka de ny tompontsony izy ireo ihany no hitany fa hoy Saint-Exupéry manao hoe raha mifankaty ny olona ka miara-monina ny olona de zao miara-mibanjina tanjona iray izy tanjona iray ny mpanjininy le vina zany ny mpanjininy mahatonga ny olona manadiny ny vinany de satria mifampijery izy rehefa mifankaty zany hoe ny apaha-potoanany de laniny amin'izay mety hijeren'ny tenany tsirairay avy fotsiny Saint-Exupéry de tsy mifalavitra amin'ny teny tony manao hoe zao raha ohatra ianao ka men'Andriamanitra fanahy ray ny fiangonana de tsy tokony ho aladino fa zava-dehibe ny fimpanjinana ny tanjona iray zay hitary ny fanahy masina ominy ny fanahy masina ka mampiombona ilay fiangonana dia tokony ho tsapatsika zany ry avako malala fa raha miasa ao anatin'ny tompo isika manompo ny tompo isika de tokony ho miezaka mifantoka mibanjona any amin'ny tanjona zay omeny ny fanahy masina atsika fa ny faharoa avako malala de izao ny hoe fanahy iray ihany napetraka tao Mosesy ary napetraka ao anatin'ireo mpiara-miasa taminy tsy hoe miara-mibanjona tanjona iombonana ihany izy vina iraisana ka tsisy anoariana rehefa aveo na metra-panotanena hoe fa maninona moa no ino nitondranao anay Mosesy satria efa tonga ho azy ao anatin'ireo olona reo zay vina izay tonga de iombonany lay vinany Mosesy satria fanahy iray ihany nao aminy fa ny faharoa de zao fanahy iray ihany koa napetraka atao anatin'ireo olona reo de zao mitovy ihany koa ny fomba iombonana ny fomba fiasa raha afaka malala tsara ny vina fa ny fanatanterahana ny vina tsy tsara be de be ny olona mahay manana vina tsara mety hisy zany fa izao ny fanatanterahana azy tsy tsara
ny fanatanterahana azy tsy tsara. Betsaka ny olona tsy mahatratra ny tanjona ny faritana na de mahafinaritra ary zany satria tsy tsara lay tanjo, tsy tsara lay fanatanterahana. Na nofitsika any amin'ny taona enimpolo alohan'ny taona enimpolo ny malagasy, any amin'ny taona 7 taona 5 amin'ny andro Ralaimongo aza, eny aty amin'ny taona 10 7 amin'ny androny Vivy Ratsakely ka de efa nanofy an'izany hoe fahaleovan-tena-pirenena. Vina fahaleovan-tena-pirenena, azo ny fahaleovan-tena-pirenena, nanomena ny fahaleovan-tena-pirenena, azotsika zany. Tsara lay nofy, ny ombona ny malagasy manontolo ny vina aty atenatena aty amin'ny faraparany aty amin'ny taonjato 20 fa izao nanahoana ny fomba fiasa. Mety ve? Tsara ve? Nafinaritra ve? Misy boky gazety anankiray avako malala, gazety boky anankiray natao hoe politika zay gazety boky izy ty mivoaka anavoaka ataontsika hoe bimestriel izay navoaka ny fikambanana anankiray ao anatin'ny fiarahamonina antsoina hoe Friedrich Ebert izay larana fa volana avril mai, ny volana avril mai zany a, ny 20 larana 20 zay navoakana manokana izy ty a, momba ny 15 taonan'ny 13 mai 13 mai 20 13 mai 2024 dia misy artikla vitsivitsy a na andiny vitsivitsy ao anatin'ity gazety boky politika larana 20 ity. Misy any kenikenina maro samihafa momba ny 20 zany hoe ny nahaterahan'ny 20 de misy ireo karazan-drazana fanady adina maro isan-karazany ao anatiny. Misy ataontsika hoe fanakiana na analyse mikasika ny ohatra hoe ny l'église et les événements de 1972 ao anatin'izy ity zany fihetsiky ny fiangonana, ny karazan-drazana ny akon'ny 27 misy tsikera isan-karazany ao anatin'ity zay. Tsara raha anananao ity gazety boky ity ry havako izay manaitra mihitsy manao hoe tsara ny vina ny fahafahana, tsara ny vina ny fahaleovan-tena. Fa raha mamaky ilay gazety boky ianao de mahita manao hoe betsaka mihitsy ny fomba fiasa tsy nety teo amin'ny tondrantsika na ny firenena, na ny fiarahamonina, na ny fanabeazana, na ny lafin-javatra maro samihafa, ary tokony hianana zany fanetretena izany isika eo am-pijerena ny tantara. Hoe tsy tsika am'izao taona 2024 zao mihitsy kosa no ilaza manao hoe de netiny ny tondrana ny firenena to anatin'ny 10 taona de na tsara aza ny vina de tokony iondrika isika ary alatsiny mihitsy aza amin'ny taranaka atsika manao hoe ohatrany tsy nety anaka lay nitondrana an'le zavatra tetsy andeha amboarina, andeha hitsy, ohatrany tsy nety anaka, mety ho diso nge ny olombelona. Tsisy olombelona marina tanteraka zany fa adosoany zany ny fieritreretany hoe de nety foana ny nataonay menakavy eo anatrehan'ny taranaka andimy etsika hitsara atsika manao hoe de sa atsika ve milaza hoe nety ny tantananay ny toe-karena, nety ny tantananay ny fanabeazana, nety ny tantananay ny sosialy, nety ny tantananay ny politika, nety ny tantanana ny ekonomika, ny lafin-javatra maro samihafa, ny fiarahamonina, ny kolotsaina, ny fivavahana, ny fiangonana, de sa ilaza fe tsika 10 taona zao jobily ny 10 taona 13 mai zao de tokony afaka mandinika ny tenantsika ao anatin'ny fanendretena antsika manao hoe tetsy kosa nety ekeny fa tetsy kosa tsy nety. Io gazety boky io de anankiray am'izay ataontsika hoe mahafinaritra ny mamperitreritra ny marina fa tsy voatery ho marina daholo ny zavatra lazainy, tsisy olona manana milaza zavatra ka marina zato isan-jato zany, fa izao afaka mamperitreritra atsika kosa manao hoe na tsara aza ny vina ny fanatanterahana eny an-dalana eny indraindray tsy mety. Ary io tsy ao anatin'ny fiarahamonina ihany fa mety ho marina na de ao anatin'ny fiangonana aza, tsara ny vina fa ndraindray ny rafitra anatanterahana azy tsy mety, ndraindray ny fomba anatanterahana azy satria olombelona ihany manatanteraka azy de mety lafin-javatra tsy maintsy ho ahitsy eny am-pandehanana eny. Fiangonana moa tsy tahaka ny fiarahamonina fa ny fiangonana manana ny fanamasina, manana ny fahasoavan'ny tompo dia miarina mendalana eny ihany fenon'ny herin'ny fahasoavan'ny tompo eny ihany. Mazava io tsy adika hevitra
satria ny tompo ny teny mane ny heriko ny tanterahana ny fahalemena fa ny fiarahamonina mety asa mety tso zay ve tsy hoe tsisy ny fanomezana tsy fanomezan'ny tompo ny fanahy masina ao anatin'ny fiangonana fa misy zany mazava ho azy ao anatin'ny firenena mety misy koa zany na tsy hoe mety misy fa misy mihitsy fa izao zava-dehibe ao anatin'ny fiarahamonina ny fahazavan-tsaina no zany dia eto ry avako malala de nydikany hoe fanahy ray ihany nalaina ao anatin'ny mpiara-miasa de zao mba hahatonga le firenena anao zava-dehibe koa ny fomba fiasa tsy hoe tsara ny vina de ampy fa tsara koa ny fomba fiasa ataona ampitovy amin'ny teny frantsay hoe méthode tsara ve le méthode tsara ve le fomba fiasa nentina natratrarana ilay tanjona de eto ry avako malala ny sohatra masina de manazava manao hoe fanahy ray ihany nalaina tao amin'ny Mosesy de fanahy ray ihany no tao anatin'ireo olona reo mba ho toe-tsaina iray zany hoe fomba fiasa anankiray no ekeny izy rehetra hoe tena zay le fomba fiasa mba tsy hiparitaka ny fiezahana mba tsy hiparitaka ny fitantanana mba tsy fomba fiasa mampisaraka tsy fomba fiasa fa fomba fiasa mampiombona de hoy Mosesy hoy ny tompo manao hoe alaivo zany fa za no metraka ny fanahy ao anatin'izy ireo fa ny fahatelo ry avako malala nydikany hoe fanahy iray ihany koa no ao anatin'lay fitopolo lahy miara-miasa tamin'ny Mosesy de izao koa fo iray zany hoe ray aina miombona lay aina ao anatin'ny fifankatiavana miombona lay aina ao anatin'ny fiombonana tsy hoe mibanjina tanjona iray ihany fa miaraka manatanteraka lay asa amina fomba fiasa miombonana mifankaty mifanatona mifamela misy oabolana afrikanina zay manao hoe rehefa raha mandeha rery ianao de aingam-pandeha tonga aingana fa raha mandeha miaraka ianao raha manao dibe ianao de lasa lavitra kokoa zany hoe raha mandeha rery ianao de mety ho tonga iana kokoa any am'le ale fa tsy lasa lavitra ianao fa raha miaraka ianao mety ho miadana ny fandeha fa izao lasa lavitra kokoa ianao oabolana afrikana zany ry avako malala fa tsy mifanalavitra amin'ny fahendrena malagasy ihany koa ny zava-dehibe zany de ny fahafantaranao hoe hoaizy ianao raha ohatra ka andeha hoetsy ananiny etsy ianao ataovy hoe maika ianao de tsy maninona ianao raha mandeha rery andeha etsena hoetsy ananiny etsy ve ianao andeha hoetsy atokotany ve ianao de mandeha rery ianao fa raha ohatra ka te andeha lavitra ianao de zao mila mibe sy ny maro ianao ny maro anisa ihany no afaka mandeha lavitra mety ho miadana ny famindra mety ho ela ny famindra hoy ty obolana afrikanina ity fa izay te andeha lavitra de ny maro anisa zay te andeha aingana de ny vitsy anisa ianao rery de afaka mandeha aingana anao afaka mezakazaka anao raha ianao rery fa rehefa miaraka mibe sy ny maro anao tsy afaka mezakazaka fa miandro mibe sy ny maro saingy zao mahazo matoky ianao fa raha miaraka mibe sy ny maro anao de lasa lavitra efa miporofony ny tantara zany arabaky teny mihitsy tamy dibe nataony mahotsy tonga avako malala zava-dehibe ary ny fanahy ray ihany de le fanahy ao anaty fanahy mampifankaty fanahy mampiombona mba mahatonga lay io tsara tare lay tetikasa tsara tare le planina tsara tare le fomba fiasa fa raha fanahy ray ihany no ao anatin'lay fiangonana fanahy ray ihany no anatin'lay firenena de zao fo iray saina raiko no entiny manatanteraka io planina sy io tetikasa tanterahina io tsara tare le vina tsara tare le fomba fiasa hoe zao no etsika manatratra an'io dingana voalohany zao dingana faharoa ity ny lara-pamena ity ny manaraka ity ny farany fa izao raha tsy fo iray raha tsy olonay miray aina mifankaty miara-miantsoroka miombona na tsara tahaky ninona aza ny méthode de zao tsy vita ihany io mifanjany izy nanao an'ity a de ataovinareo foana io zay foana zany ny manaoko izy nanao an'io de nareo zany manao an'io fa tsy zaiko karazan'olona zao mpanao an'io fa tsy zaiko ny anay ity ihany anay atretsy ihany de zao manjary mifanjany izy fa rehefa fanahy ray ihany miasa ao anatin'lay fiangonana na ao anatin'lay firenena na ao anatin'lay fianakaviana na ao anatin'lay tokantrano de zao iombonany tsy ny vina ihany tsy ny asa ihany fa ny fanatanterahana azy iombonany ny avako malala de jereo ary ny toy ny tantara
hoy ny tompo manao hoe nangataka tamika anareo hoe omehoeny zay de nametraka olany Mosesy ka aizany misy enamena an'ireo eninetsy zany Andriamanitra eninetsy ge ny lehilahy fotsiny ka raha eninetsy mandany 100 grama isan'andro amin'ny hena ataovy hoe zay no mahazatra eninetsy andany 100 grama isan'andro dia inona no hitranga raha eninetsy no omena sakafo 100 grama omena hena 100 grama isan'andro de ho azonao sary an-tsaina am'zany fa any amin'ny 90 taonina no any zany hena 90 taonina isan'andro lay lehilahy fotsiny raha vehivavy miaraka amin'ny zazavehivavy zany de efa tsy ho azo efa ho azonao antoka fa ahatratra 100 taonina mahery anenefitra tsika io aiza ny ahitanao 100 taonina hena 100 taonina isan'andro de ampitomboity ray volany zany hoy Mosesy aiza ny ahitana hena 3,000 taonina 3,000 taonina ho an'ny reto vahoaky reto Andriamanitra fa ianao ve ahoany andiny fa 2 ondry amanosy ondry amanosy vano vonona ho azy ahavoky azy eo sanany azo andrano rehetra amin'ny ranomasina anao avoaka ho an'ireo aty anefitra tsika de hoy ny tompo taminy manao hoe ny afoivan'ny tanan'i Jehova ho hitanao na tsy fa ho tanteraka aminao ny teniko zany hoe rehefa ao amin'ny tompo ry avako malala ny vinatsika rehefa ny tompo ny manome antsika ny lalana rehefa ny tompo ny ankinantsika ka ny vinatsika ny nofotsika ny fikasantsika mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fomba fiasantsika fanahy iray ihany avy amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny toe-pontsika sy ny toetsaitsika mifankaty mifamela mitary ny fanan'Andriamanitra de zao hoy ny tompo amintsika manao hoe tsy fohy ny tanan'i Jehova fa lava ho tanteraka aminao ny teniko ny olana ry avako malala de zao tsy tanteraka ny vinan'Andriamanitra satria tsy ny vinan'Andriamanitra tsy vinatsika tsy mety tanteraka amintsika ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fitain'Andriamanitra satria ny saitsika tsy ataotsika ny sain'Andriamanitra na ny fotsika mizarazara na tsika mifanjana na ny fomba fiasantsika fomba fiasa mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra fomba fiasan'izao tontolo zao fitiavatena fampanjakana ny nofo fampanjakana ny fahalovana ny kolikoly ny fitiavatena mody asaina mody atao tsara tareny vina sainginy ao ambadiky zay tsy fahamarinana na ko mody atao tsara tareny fomba fiasa sainginy ao ambadiky zay mifaniliky za ihany miasa eto nareo tsy izy sy ny sisa rehetra de gaga ve isika raha sanatria toy ny foy amintsika ny tanan'Andriamanitra fa rehefa avy napetraky ny tompo zay rehetrrehetra tamin'ny Mosesy manao hoe zao no izy raha iaina ianareo raha isaina ianareo iray fananareo miara-mibanjina ny tanjona araka ny sitrapon'Andriamanitra nareo de ho hitanareo fa tsy foy ny tanan'i Jehova fa lava ka na inona zavatra eritrereto ny sainareo tsy azo tanterahana hena 3,000 taonina mahery isam-bolana no tadiavina fa hita zany any anefitra satria nahoana satria mitovy ny vina mitovy ny fomba fiasa iray saina sy raha iaina ary mifankaty ry avako malala anao ary ny safidy atsika ny safidy ry avako malala tsy an'Andriamanitra ny safidin'Andriamanitra efa zay tasy ampamiratra ampahomby atsika ahatonga atsika any am'izay tanjona tian'Andriamanitra itodranatsika tsy any amin'Andriamanitra itsony ny safidy efa tia atsika Andriamanitra safidin'Andriamanitra efa vita tao am' Jesosy ho tia atsika izy hitay atsika izy anyme fahazavantsaina fahendrenatsika izy fa ny safidy de any amintsika ry avako malala vonina ve isika ny amelan'Andriamanitra iasa eo amin'ny fiainantsika vonina ve isika ny anapa-kevitra andrafitra ny fomba fiasantsika ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra vonina ve isika ny ray iaina ifankaty hiara miatrika zay vina tian'Andriamanitra sy vina iombonatsika mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra na fianakaviana io na fiangonana io na fikambanana io na firenena io ivavaka sika tompo misaotra anao zahay fa ianao Andriamanitra de endry ary ianao no manome mpiara-miasa manome fiarahamonina manome fianakaviana tsisy kisendrasendra ny mahafiainam-pianakaviana ny maharay fiangonana ny mahampiray tanindrazana eny mahavahiny ety an'ity zao tontolo zao ty aza izay tahaky ny sambodanitra lehibe ny tany nanaovanao azy ka hivahininay mandra-pahatonga anay eo aminao de mampianatra anay ianao fa tokony hifanondritra izahay tokony hifanampy izahay
tokony raha iainy zahay, tokony ho miara-mibanjina tanjona iombonana araka ny sitraponao zahay. Tompo mamelany elokay raha mifampizarazary zahay, mamelany elokay raha toka tsy ny sitraponao no vinanay fa ny sitrapon'ny fitiavantenanay, ny sitrapon'ny fankalana sy ny fisarazarana no manjaka ty anatinay sy ny tanindrazanay. Vavak'izay tompo ho an'ny firenenay, ho an'ny malagasy manontolo am'izao akatoky ny fetim-pireneny zao. Omeo anay tompo ny fahazavan-tsaina amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Ahatsiarovanay fa tanjonay iray ny mpanjinonay eto amin'ity firenenay ity. Omeo anay ny fahazavan-tsaina fa tokana ny tanjona omenao ho an'ny Madagasikara, malagasy sambatra. Dia omeo anay tompo ny fahazavan-tsaina ahatakaranay ny lalana tiavina ahasambatra anay eto amin'ity nosy malalanay ity, sambatra amin'ny fanomponanao, sambatra amin'ny fiarahamonina misy anay. Tompo de omeo anay koa ny fomba fankaty ahatratraranay zany fomba fiasa zany. Mamelany elokay raha mitavozavozo zahay, mamelany elokay raha mifaniliky zahay, mifanjanjo zahay, mifanaratsy zahay. De tahiny tokantrano tsirairay tompo zay singa fototra amin'ny atao hoe firenena, tahiny tsirairay avy singa fototra amin'ny atao hoe firenena, manapiny mpampianatra, ny mpitandrina, mpitondra fivavahana, ny mpiretra, ny mpiasam-panjakana, ny tompona andraikitrisa tokony tompo ampianary raha iara-mibanjina tanjona iombonana, de ny ahasambatra anay ny taranakay ao anatin'ny fanompona sy ny fahatahorana anao. Jesosy mitoera amin'ny tanindrazana ianao, dia mametraka n'isan'andronay hatrany ambany fitahinao zay tompo, ho isan'andro feno fifalianao aminao Andriamanitra, raha izanaka fanahy masina. Amen.